Ny fianakavian'ny orinasa la gastronomie pizza moa zany no manatanteraka fambolekazo androany ety Mertsetosky ety amin'ny régiment d'artillerie lourde izay isorana be lehibe ny amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny zareo. Tao anatin'ny telo taona izay no namboly azy teto amin'ity toerana ity. Nafinaritra fa ny 700 isanjato ny zanak'azo nambolenay tamin'ny herintaona dia naniry avokoa. Dia izay no mbola mandrisika anay sy mampazoto anay mbola amboly azo indray amin'izao fotoana izao ho an'ny androany dia misoroka sy miava no mamerina indray mba ho azo tany tsara sy zesika an'ireo zanakazo izay naniry zahay miampy fambolena zanakazo misy 2 arivo. Zany hoe 9 arivo zany izy zao raha ohatra ka atotaly tamin'ny herintaona sy amin'ity taona ity. Toerana eo amin'ny 2 hectara mahery eo no ambolenay izay zanakazo zay ary dia mbola maniry ihany koa moa zany fandraisana didy amin'ny fikajianan'ny tontolo iainana moa zany tena antony manosika anay hanatanteraka ny fambolekazo. Adidy atao amin'ny tanindrazana ny fambolekazo. Fantatritsika fa ankoatran'ny resaka hoe changement climatique izay manimba ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo no hitan'ireo teknisianina manam-pahaizana mba hoe ahafahana miady amin'izany resaka changement climatique izany izay resy lahatra nandray anjara zay ary mbola mitohy tsy hoe mamboly dia mijanona hoe fa manara-maso an'ireo hazo ambolenay ireo. Manentana izay ny orinasa rehetra na ny fikambanana na ny fianarana na ny institution mba hanatanteraka amin'izany adidy atao amin'ny tanindrazana izany. Manaraka ohatra kely ihany koa izay fa sady miresaka kely momba ny asa ihany moa ho avy zao ny fetin'ny mpifankaty izay fety akaiky indrindra ny Saint-Valentin. Ny orinasa la gastronomie pizza dia efa miomana ho amin'izany ho an'ireo mpanjifany. Efa maro ny mpanjifa tonga eny aminay isaky ny Saint-Valentin amin'ity indray mitoraka ity mbola tena vonina tanteraka izay andrayntsika. Tiana mampahafantatra antsika mpanjifa fa misokatra izahay na dia alahady aza io andro Saint-Valentin io. Ny eto Antananarivo, ny any Diego, ny any Mahajanga, ny any Antsirabe, indrindra ny any Toamasina izay manana point de vente tsara tarehy anankiray ho antsika ty Toamasina amin'ny zoma 12 febroary zao dia faly izay andraynareo amin'ny point de vente vaovao lehibe ao bazary kely. Ny zavatra ho atao amin'izany moa zany dia misy tolotra maro samihafa fa anisan'izay iarahana amin'ny Coca-Cola rehefa mividy pizza des amoureux anankiray na lehibe na kely dia mahazo bouteille na coca mangatsiaka tsara anankiray.